Mbola ao anatin'izay taranja bola lavalava izay ihany dia nitondra fanampiana ho an'ireo kluba avy any amin'ny faritra ny solombavam-bahoaka avy any Aloatra Mangoro izay nandray anjara tamin'ity fiadina ny tompon-dakany Madagasikara ity. Anisany mandray anjara amin'ny fiadinan'ny tompon-dakany Madagasikara amin'ny taranja bola lavalava première division élite izay sokatra ny 14 aprily teo ny ligna Aloatra Mangoro Scad junior sy senior entina nohanana ny mpilalao rugby avy any Aloatra Mangoro dia nanome fanomezana ho azy ireo ny député Nambatondrazaka Andriamasimandana Auréline. Lohan dia misaotra ny ligue Aloatra Mangoro mikarakara ny joueur roa tatao ny catégorie junior misy moa zany ny senior. Faharoa manarak'izay raha nandalo ny antson'ny député Auréline zay no amin'ny fanampiana ho anay dia tsy nanosy voatanana izy nanoloana zay tsy fampiny zavatra teto ampelantananay zay fa tsy vitany hoe ny athlétisme sy ny basket sy ny foot ihany no jereny fa nitodidoha izy tateny amin'ny rugby dia tonga eto izy mitondra ny baolina anankitelo dia ny lela vola 500 000 dia ny vary ray gony zany ny tonga neto ka isaorana be da be ho an'ny madame le député Auréline zay zavatra zay. Premier compétition nationale ho an'ireo juniortsika ireo zany no natao taty nanao tamin'ny Diana tsika resitsika Diana nanao tamin'ny Tamatavy 17-16 ny score ataoko hoe misy erreur arbitrale kely ary ngamany naresy anay tao anatin'izay demi-finale zay dia iona amin'ny Amoromanimo zany ireo zandrikelitsika ireo amin'ny lahady anao iadiny laharana fahatelo. Mahatratra 10 isan'ny mpilalao sy tompon'andraikitra avy amin'ny ligna Aloatra Mangoro tonga eto Antananarivo ary mandray anjara amin'ny fiadina ny tompon-dakany Madagasikara amin'ny taranja bola lavalava première division élite nanatsara trany sy anilenta ny bola lavalava no fanambo andray délégation avy any Aloatra Mangoro ireto.